dia mbola faly miaraka amintsika indray a ao anatin'izao fampahirezana fo izao hivavakisika. Jehovah-Andriamanitra ray ao misaotra no mandrakarivo izay satria nomenao tombonandro mpahavelomana afaka indray amerina ny zava-miafina tianao ampitaina ao anatin'ny Paska izay fotoana nandraisanao fanapahan-kevitra mba hijerevana ny olonao izay ao anatin'ny fahoriana. Tanjona kendrenao dia mba handefa azy ho afaka riverina tanteraka aminao. Fanainao masina hiasa mahery aty anatinay aty mba hatonga anay hahatakatra ny hafatra tianao ampitaina satria tsy adininay tompo toe-javatra mitranga nandritra ny taona maro ary matetika tao anatin'ny Paska ny loza tranga manerina an'izao tontolo izao. Mba hahatonga anay tompo andeha mahitsy eo anatrehanao ka tsy hitady loza indray. Dia mitenena Jehovah fa meny mponomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a manonona ny fahasoavana sy ny fiedavan'ny tompo amintsika mandrakariva. Miainao anatin'ny fiomanana ny Pasikatsika amin'ity volana ity ary matetika dia miandrandrana ny ankamaroan'ny olona indrindra ny kristianina fety lehibe eo anivon'ny fivavahana ary matetika dia lasa fifaliana lasa mivoana any amintsisy ny fomba iandrasan'ny olona ny Paska satria vanim-potoana tsiasana, vanim-potoana ialana sasatra, vanim-potoana hitsangatsanganana, vanim-potoana anaovana sakafo be, vanim-potoana anaovana izay damin'ny kibo mihitsy ary manjary adina ny hafatra tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'ny Paska. Ary izay no nahatonga antsika nyresaka hoe tsara ny mahafantatra inona moa ny antony Paska dia tsy maintsy mijerytsika ny zavatra nitranga tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany satria nomen'Andriamanitra ny Paska satria tao anatin'ny fahoriana lalina ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta. Tsy resy anaty akory izy ny tonga tao, tsy iverenantsika tantaraina izany rehetrarehetra izany fa tena niaina niadana sandratra vokatry ny famondram-pon'Andriamanitra tamin'ny Israely tao anatin'ny mosary ary valim-bavaka noraisina noho ny amin'ny Josefa tamin'izany vanim-potoana izany dia nahazo zara-tany tao fa saingy nanadino an'i Jehovah nandritra ny 300 taona. Ary eo indrindra ny isotomantsika lesona satria reto zanak'Israely reto dia taranaka voafidy mba nomen'Andriamanitra ny lalàny ahafantatra an'i Jehovah ary andeha amin'ny fitondran-tena arak'izay hitaritan'Andriamanitra azy. Tsy hoe ny angaran'Andriamanitra manokana mihoatra noho ny jentilisa fa nataon'Andriamanitra fitaovana ho modely mba hahafantarany tsy mahalala an'i Jehovah sy hahatonga ny ty izao tontolo izao ty na dia tsy mahalala an'i Jehovah ary mba hiverina ahafantatra fa tokana ny Andriamanitra izay hivavahany. Fa saingy rehefa miaina tao amin'ny tany Egypta satria nahazo zara-tany lamina ny fiainana tahaka ny akohona ny mpanjaka mihitsy tamin'izany vanim-potoana izany dia adino hatramin'ny fivavahana, adino hatramin'ilay Andriamanitra izay tena namonjy azy. Ary vokatr'izay zavatra izay rehefa ela ny ela toa ohatran'ny nangina nandritra ny vanim-potoana maro Jehovah dia nandeha niadana finaritra ny zanak'Israely. Ary matetika koa eo anivontsika kristianina rehefa tonga amin'ny vanim-potoana ka mahatsiaro fa metimety izay ny fiainana dia ohatran'ny manao atsirambina ny fivavahana, ohatran'ny lasa mentehatra mivola ny arena satria misy hoanina, misy hotafiana, misy hosotroana, ohatran'izay atao mety avokoa. Ary matetika rehefa izay ny zavatra mitranga eo anatin'ny olona na dia mpivavaka ary izy dia manjary toa ohatran'ny manadino amin'Andriamanitra. Izy tsy mandan'Andriamanitra
fa manao atsirambina ny fivavahana ary ninninona fananarana atao amin'ny olona takan'izany a tsy mantaitra intsony satria eritreretiny fa haharitra izy aty amin'ity zao tontolo zao mandalo ity de tsy miraraha zay fivavahana satria ohatra ny metimety ny fiainana kanefa tsy maharitra zany ary zany lesona sy tompontsika amin'ny zavatra ny anjady tamin'ny zanak'Israely ny adampinaritra kanefa rehefa ela ny ela nanjary tonga ny fahoriana ary io fahoriana ny anjady tamin'ny zanak'Israely io de avy amin'Andriamanitra zay adikatsika hoe tena haizina teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely satria le izy tohatra ny ankona ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana zany lasa nandevozina nampahoriana fatratra ary zay fampahoriana ny anjady tamin'ny zanak'Israely zay amin'ny lafiny anankiray fa maizan'Andriamanitra ny zanany satria nanadino azy tena ny fahaizana ny kapohana natao mitondra faisana ny zanak'Israely amin'ny lafiny anankiray vokatry ny ota sy ny fanatononan'i Jehovah sy ny fanaovana tsinotsinona ny fivavahana fa amin'ny lafiny anankiray ihany koa zay fampahoriana ny zanak'Israely zay de avy amin'ny Jehovah mihitsy de fitaovana teo am-pelatanan'Andriamanitra mba hahatonga saina ny zanak'Israely ka hitady famonjena amin'le hery mahagaga anankiray zay nitantana azy mandra-pahatonga tao amin'ny tany Egypta mba hahatsiaro indray an' Jehovah raha jerevana zany tao amin'ny tany Egypta ny Egyptianina anke tena niaina tao anatin'ny tsy fahalalana an' Jehovah nanao zay tany mikibony ary tena raha ny toe-panahin'ny Egyptianina de azo lazaina fa tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra fa variana fotsiny tamin'ny fanomezana fahafapo ny nofo ary nanan'ny Andriamanitra zay nivavahana izy de Andriamanitsampy zay tsy mahavonjy akory fa saingy ny adampinaritra tsy nisy zavatra nanjo ny Egyptianina raha ny tantara zay nyresahantsika hoe tamin'ny siny mosary ohatrany mahavariana tokony le firenen'ny Saint-Lisange no mitondra faisana tao anatin'ny mosary fa le rahalahan'i Josepha no niaran'ny mosary mba ho famaizana no nahatonga an'izany rehetrarehetra sy lalana ny soritan'Andriamanitra mba hahatonga azy ireo mba hiverina ho amin'i Jehovah de ohatran'ny adampinaritra ny Egyptianina fa inona ny zavatra nitranga tamin'ny zanak'Israely vokatra zay toe-panahiny nanahaka ny firenena Saint-Lisa zay tsy le toetra taranaka voafidy intsony no tao anatin'ny zanak'Israely fa toetra ny Egyptianina kanefa izy efa nividian'Andriamanitra mahafantatra an' Jehovah kanefa de niodina nanadino an' Jehovah nataon'i Jehovah mitondra faisana ary io no mahatonga antsika miresaka hoe tena mifandraika tanteraka mihitsy amin'le Isaia toko 100 ny 1 sy ny 2 mitsangana miazavavy tonga ny fahazavanao ary mivoninahitra Jehovah efa miposaka aminao indro miaizina manarona ny tany ny Espito manarona ny firenena nazavaitsika zany fa aminao kosa ozy no hiposahan'i Jehovah ary aminao misehoany ny voninahiny zany hoe tena fa eo Jehovah fa saingy manarona ny tany miaizina zay nyresahantsika hoe ohatra ny famatika le izy raha nijerevana satria le tany zay resahana manerina nyity zao tontolo zao ty fa le firenena apahany anankiray ao anatin'ity zao tontolo zao ty ao ny tena rakotra izina tanteraka mihitsy de nazavaitsika vo miresaka firenena ato amin'ity Isaia toko 100 ty Jehovah de entina ilazana ny zanak'Israely zay le hoe firenena zay kanefa raha miresaka ny zanak'Israely raha ny Exodosy toko 12 ahoana ny ilazan'i Jehovah nyreto firenen'ny Israely reto Exodosy toko 12 ny 1 ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny 14 amin'ity volana ity hamono azy amin'ny ariva ny fiangonana de ny Israely rehetra zany hoe le firenena zay rakotra Espito de ny Israely na ny fiangonan'Andriamanitra ka raha tonga amintsika zay de asiana mafy ny tena ho mangana satria
tsy resaka tsy fitiavan'andriamanitra fa fanokafana masom-pana mba hahatsapany olona fa ohatra ny mandeha anjambany amin'ny fanompotovavahana kanefa Jehova mahita fa ny fiangonana rakotraizina tanteraka. Pasika ny resantsika de azo ambara fa le pasika de mbola tena miaino ao anatin'ny aizina, zany hoe ao anatin'le tsy fahamarinana ny ankamaroan'ny olona na de teo azy ny zavatra maro mitranga rehetra ny anjady tamin'ity zao tontolo zao ity tsy nisitona lesona tamin'izany. Ny ankamaroan'ny fiangonana na niondrika tao anatin'ny soratra masina amantatra ny antony pasika, ary zay no mahatonga antsika miresaka an'ity niverina hatrany Exodosy 7 satria rakotraizina le Israely. Marina fa tena hoe raha ny tokony ho izy ny Egyptianina angeny tokony mitondra fahoriana, fa teto aloha amin'ny Exodosy 7 tsy nisy fahoriana niatra tamin'ny Egypta, fa tamin'le Israely olombafidin'Andriamanitra no mitondra faisana. Tena tsisy lalana nivoahana na tsy ary tsy nahita lalakale, tena ao anatin'ny aizim-pito tanteraka vokatra ny fahoriana, ary zay fahoriana zay sika vokatra ny fanadononan'i Jehova fa maizana fa milafiny anankiray io fitaovana napetrak'Andriamanitra, anavelon'Andriamanitra hiatra tamin'ny zanak'Israely mba hitodihan'ny zanak'Israely amin'Andriamanitra. De rehefa nahatsapa amin'izay ny zanak'Israely fa ory de nahatsapa fa nanadino an' Jehova de nitaraina tamin'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa hitaraina anake mamaly foana izy, tsy mijery zay mety ho fatra miota ataon'ny olona izy. De io no nahatonga azy miresaka tamin'ny Mosesy, Exodosy 7 voalohany ka hatramin'ny 10. Ary Jehova efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta, rehefa riko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy eny fantatro ny alahelony, de efa nidina izao zay monjy azy amin'ny tanan'ny Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'ny tany, amin'izany tany zany ho any amin'izay tany sosy malalaka de any amin'izay tany tondra-dronosy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Ary ankehitriny indro ny fitarainany zanak'Israely de efa mby aty amiko sady efa hitako koa ny fahoriana zay ampahorian'ny Egyptianina azy. Ko avy ankehitriny ianao nirahako any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any amin'ny tany Egypta, le antony le pasika de fikasan'Andriamanitra hitondra ny zanak'Israely hivoaka tao amin'ny tany Egypta. Inona ny dikan'izay? Tsy hoe hiala fotsiny amin'ilay tany, fa raha jerevantsika ny sehatra ra-panahy mba hitondra ny zanak'Israely hiala amin'le toetra ny Egyptianina, satria natao hitany zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany hoe tena samy miaina tao fa maninona ny zanak'Israely no mitondra fahoriana taranaka voafidy, nefa maninona ny miadam-pinaritra le Egyptianina. Navelan'Andriamanitra hitrany zany mba ho hitan'ny mason'ny zanak'Israely fa vokatry ny fianaran'le toetra le fiainan'ny Egyptianina natonga ny fahoriana. Raha ny tokony izy tokony naringana, tokony ny Egyptianina no mitondra fahoriana, fa navela ho hitan'ny zanak'Israely zany hoe inona no natonga azy niaritra fahoriana takan'izany, de mba ho hitan'ny masony hoe reo le fiainan'ny Egyptianina tohatra milamindamindreo, reo le aizina, reo le mampitondra fahoriana. Tsy midika zany hoe hipetrapotsiny am'izao Jehova ka velany fotsiny am'izao koa ny Egyptianina. So de mieritreritra koa tsika hoe halan'i Jehova ny Egyptianina, fa matotonga tao ny zanak'Israely de ny fikasan'i Jehova de ny atonga ny reto Egyptianina zay tandindony te zao tontolo zao ty hahalalan'i Jehova. Fa Andriamanitra minitsy mijery ny androny tsy fahalalana. Jesosy de niteny an'izay hoe raha tonga ka tsy niteny taminy de tsy manan-keloka Jesosy, fa rehefa niteny kosa de tsisy azo ny atao afahany amin'ny elony. Tsisy eloko ny Egyptianina raha ny tokony ho izy, satria izy tsy mahafantatra an' Jehova, tsy malala ny lalàn'i Jehova. Fa ho an'ny zanak'Israely koa fantany nefa zay, de zay no nahatonga fahoriana tamin'ny zanak'Israely. Ary inona no nahatonga an'le fahoriana? De nataon'i Jehova nahita mihitsy fa nitoeran'le aizina de ao anatin'ny fanadononan'i Jehova, ao anatin'le fomba fiaina jentilisa, ao anatin'le fanomezana vahana ny filantena.
ao anatin'ny fijangajangana ny filalaovana fisotroana maro isan-karazany zay miaina ny egiptianina tamin'izany fa nitondra fahoriana nefa ny zanak'israely na avely no hitan'ny zanak'israely zany ary nidiny jehova vokatry ny fitarainany satria nahatsapa nitoetra tao anatin'ny aizina ny zanak'israely te mitady famonjenana tamin'i jehova de ny paska de nisy fiomanana tao anatin'izay fa anatin'ny paska de nitanjona kendren'i jehova idina ka hamonjy ary hitondra zanak'israely ho afaka tao amin'ny tany egipta hiala tao amin'ny tany egipta hiala ny toetra ratsy ny egiptianina zay ny fikasana nataon'i jehova tsy hoe tafavoaka tao fotsiny de avela hiaina amin'ny fiainan'ny egiptianina fa hisy fanamboarana hisy toromarika omena ny zanak'israely mba hiverina ho am'lono no tena israely arak'izay ny fitianan'andriamanitra azy araka ny resahantsika hoe ny paska ange de anisan'ny fanompompivavahana nataon'andriamanitra mba hitora fanafahana zay a nankalazainy tamin'ny taona voalohany nomeny jehova ary tamin'ny volana voalohany resahantsika hoe ny fanisan'andro ara-baiboly de manaraka ny fiodin'ny volana ary tamin'io paska io fiomanana ny paska no nanomezana n'le taona vaovao nanomboka nampahafantarin'i jehova tamin'ny mosesy sy ny zanak'israely any amin'ny exodosy toko 12 de ny andiminy voalohany sy faharoa ary jehova ny teny tamin'ny mosesy sy arona teo amin'ny tany egipta ka nanao hoe ty volana ty ho voaloham-bolana ao anareo de ho voaloham-bolana amin'ny taona ao anareo ao anatin'le io le volana nisanina io le volana biby tsy mitovy am'le volana zay mahazatra atsika hoe volana janvier fa amin'andriamanitra zany de ny taona fetohan'ny taona de ny volana biby zany hoe matetika izy io ao anatin'ny volana manelinelina ny volana marsa sy avril zay mitomboka amin'ny maizom-bolana satria manaraka ny fiodin'ny volana ary zay maizom-bolana zay tsy nambolana ositsika de zay ny fiandohan'ny volana mois kanefa le volana nisanina de le volana voalohany amin'ny taona zay mitomboka amin'ny maizom-bolana ary misy antony matoa jehova miteny an'izany tamin'ny mosesy tsy tongatonga ho azy hoe manenina ny tam'le tsinam-bolana ny fiandohan'ny volana amin'ny taona ny volana rehetra ara-baiboly de mitomboka amin'ny tsinam-bolana mandrakariva isaky ny tonga ny tsinam-bolana zany de mivadika ho volana vaovao fa ao amin'andriamanitra nefa de misy antony zay rehetrarehetra zay tsy tongatonga ho azy satria ny fiandohan'ny taona de am'le tsinam-bolana volana maizina ositsika na volana maty de misy antony zay misy zava-panatian'andriamanitra apitaina ho amin'ny zanak'israely satria fantaritsika ihany keo zanak'israely tamin'izany vanim-potoana zany isaky ny voaloham-bolana isaky le tsinam-bolana zany a de misy fampompavahana zay tanterahana zay manomboka iverenan'ny olona koa am'izao vanim-potoana zao de indraindray lasa hifaninanana nareo tsy fiangonana tsy miazona ny famarinana tsy mba mitandrina ny voaloham-bolana fa zay mitandrina ny voaloham-bolana fa fantatry le kristianina ave inona ny zavatra tian'andriamanitra apitaina ao anatin'izay voaloham-bolana volana maizan'izay kanefa tao anatin'io volana voalohany io volana bibana ny volana nisanina no itombohany fiomanana ny paska tamin'ity taona ty zany de ny fahafolon'ny volana marsa nanomboka ny tsinam-bolana io no taona vaovao ara-baiboly ary manomboka hatreo zany ny fiomanana amin'ny paska kanefa zay le volana maizan'izay de misy afatra ara-panahy tian'andriamanitra ho tsapany zanak'israely hoe vao manomboka ny taona maizina ny volana fa milaza inona ny volana ary zay ny tena tokony fantatritsika satria raha tsy fantatra zay de mitandritandrim-pona n'le paska mitandritandrim-pona n'le voaloham-bolana fa misy fampieritrretan'andriamanitra ao anatin'izay le maizom-bolana zay ho an'le kristianina mba hatsapany tahaka ny zanak'israely hoe midiny jehova de inona ny nataon'i jehova nanome an'le taona
vaovao ho an'ny olona de nanome le volana voalohany amin'ny taona de ao anatin'io volana voalohany amin'ny taona io zay mety tomboka amin'ny maizim-bolana no fiomanana fa ny pasika de 4 andro ao arinan'le maizim-bolana zany hoe ao anatin'ny fianomanana zay mbola ho azavaintsika ihany keo fa maninona koa na ao anatin'ny fianomanana ny pasika de mila fantaran'izay satria zavatra ny ainantsika vo miresaka an'izay le hoe volana maizan'izay tsika de tsy afa misaraka ihany am'le hoe indro ny aizina manarina ny tany ary ny aizi-pito manarina ny firenena fa vo miresaka n'le volana maizina eto am'izay de tsy miresaka intsony an'le Egypta zay mitoetra ao anatin'ny faratsiny fa mifantoka bebe koa amindreto zanak'Israely zay tena rakotry ny aizi-pito tanteraka vokatry ny fanadononan'i Jehova navelan'i Jehova hitranga satria mitanjona kendren'i Jehova de ny atonga saina azy hiverina ho amin'i Jehova de vo miverina tamin'i Jehova de nampahafantarin'i Jehova hoe tena ao anatin'ny volana maizina izy de ho hitantsika nge ny fanazavany satria miomana amin'ny pasika tsika telo taona nge tsika nanazava amin'ny pasika ary zany telo taona zany tsy ampy hahafantarana zava-miafy ny soratra masina fa misy fotoana voatendron'Andriamanitra anokafana mandrakariva ny masom-panahintsika mba hahafantatra ny zava-miafy ny pasika ary ty taona ty taona miavaka ty taona ny famondram-po taona ny fanarenana taona ny fiavaozana ka raha hiditra ao anatin'izay taona vaovao zay miditra am'izany tsika am'izao vanim-potoana zao tena endrandra fifaliana ave endrandra lanonana ave sa ho tonga ny fandinihan-tena tanteraka fa misy antony manokana io pasika io mba hatonga ny olona hitodika amin'ny tenany hisaintsaina ny zavatra ny ainany ary le izy tsy hoe ho amin'ny fiangonana fotsiny fa nataon'Andriamanitra vavolombelona angetsika rehetra taona 2020 2021 2022 2023 ny elan'Andriamanitra nenina ny am'izany zava-miafy ny pasika zany inona daholo ny zavatra nitranga tamin'ity zao tontolo zao ty nitranga tamin'ny firenena tranga teo anivon'ny fiangonana teo nivotsika rehetra nitondra inona ho atsika zay rehetrarehetra zay nitondra fiovam-po ve saingy ririn-dasa tsitsaroana ve ka adindray ny afatry ny pasika de matoko sy mihena fa nyfanahin'Andriamanitra de asa mandrakariva ao anatintsika ivavaka isika Jehova Andriamanitra ray io misaotra anao izahay satria tsy mamelana hitoetra ao anatin'ny tsy fahalalana ianao ndrao de ho tanteraka aminay ny tenina hoe ringana ny oloko no tsy fisiny fahalalana fa mamoaka anay tao anatin'ny aiziny tsy fahalalana mba hita ny fahazavano mahagaga kanefa matetika marina ny tenina hoe taony mazava zay mahazava ny olona am'izao tontolo zao nefa nalohan'ny olona ny maizina toy izay ny mazava fa mangataka izay ny fanahinao mahery andresy lahatra tompo mba hanekenay hoentinao miala amin'ny fitondran-tenan'ny Egyptiana tsy hahatonga aizina eo amin'ny fiainanay de matoko sy mino fa hijery fiangonana manokana ianao hijery ny kristianina ianao hijery ty firenena malagasy zay mivavaka ty ianao satria anao mampanantena voninahitra ary tsy maintsy ho tanterahanao zany kanefa ho an'ny olona zay matoky anao misy amin'izany de miandrandra tompo valibavaka avy aminao indrindra amin'izao pasika nindray mandeha an-dalovanay izao de misaotra indrindra ray anaran'i Jesosy amen. Anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.